Faly miarabanao izay avy ato amin'ny fiangonana Christ Embassy Madagasikara amin'izao alahady fahavaliny volana Jona taona 2024 masaina izao izay andron'ny Pentecoste. Miarabanao zahay antratran'izao andron'ny Pentecoste izao. Nampifaliana riano izarananao ny rahampitsodrana fahamasinana izay nosoratan'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Krisoia Kilomé izay filompanorina ny fiangonana Christ Embassy maneran-tany. Ny lohahevitra ny rahampitsodratsika anio dia mitondra ny hoe fanairana avy amin'ny Davida. Ny tenin'Andriamanitra dia nalaina tao amin'ny Romana 9:7 ny 7:30 vakitozao amin'ny anaran'i Jesosy, kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Alleluia, amen. Ny famelabela halelan'Andriamanitra eto dia hoe ny ao amin'ny Salamy voalohany ny 7:20 dia mitantara amintsika ny fomba natafiditra ny Israely tanaty ady tamin'ny Filistina, firenena fahavalo nalaza. Nanangona tafika mahery vaika ny Filistina ary Goliata, ilay tompon-dakan'izy ireo, no nijoro ny antsiady nanamby ny Israely mba handefam-piady iray hiady aminy. Nandritra ny 40 andro Goliata nandatsa sy naneso ireo miaramilan'i Israely. Raika tahotra ny Israely rehefa nieritreritra ny hifanandrina amin'ny Goliata izy ireo. Tao anatin'izany toe-javatra mampatahotra izany anefa Davida tovolahy kely tanora tsy nahaveno akory ny fipetra ho miaramila akory izy. Tonga teo amin'ny lohalaharana ary nandre ny eson'ny Goliata nanakoako teny andohasa izy. Tezitra tamin'ny fiantsiana nataon'ilay goavambe tamin'ny Israely sy ny andriaman'i Davida, ka nanomboka nanontany ny fandehan'ny toe-draharaha sy izay atao an'izay lehilahy mahafaty ity tompon-dakan'ny Filistina ity, izany hoe izay mahafaty an'i Goliata. Namaly ny fangatahany tamin'ny tsy fahafaliana anefa ny zokin'ilay Eliaba nanontany ny antony manosika Davida an-tany izany. Nahoana ozy izy hoe nahoana ianao no nidina teto? Hoy Eliaba nanontany an Davida. Feno fanamavona ny teniny tamin'izany, ka nilaza fa mpiandriandro fotsiny Davida ary adala raha mihevitra fa afaka hifanandrina amin'ny Goliata. Tsy nanaiky kivy tamin'ny fanakiviana nataony Eliaba nefa Davida, fa nitohy nanontany mandrapahatongany teo anatrehan'ny Saoly mpanjaka, ary tia nitantara ny zavatra niainany amin'ny mahampiandrondry azy izy. Hoy izy ao am-baiboly hoe ny mpanomponao ny andry ondrindrainy ary nisy liona sy bera tonga tao ka nalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry, dia nanenjika azy aho ka namely azy ary azoko dia niambavany ilay zanak'ondry, ary noho ny andramatra izy dia noazoniko tamin'ny soniny ary nasiko ka matoko. Ny liona sy ny bera samy novonoan'ny mpanomponao, ary io Filistina sy mifora io dia ho tahaka